zavatra ohatran'izay a dia tandremo ny fomba fijery fa na ianao a tonga dia mavesatra be dia malahelo be hoe maninona ny anazy mivaly ny anahy mbola tsy mivaly. Tandremo izay fijery izay fa diso izay tsy izay ilay tokony hijerevanao an'ilay izy. Ny tokony hijerevanao azy dia wow, mitovy amin'ilay kako mihitsy izany tenen'ilay olona izany. Raha ny valinao ny olona nitsolo vavolombelona iny a efa ny an-dalana koa izany ny anahy. Asitiaka mafitsara ho an'Andriamanitra moa e. Hitanareo a le réaction anatin'ilay fotoana mandray an'ilay témoignage a miangavy a aza raisina vilana ilay izy fa raiso a amin'ny fahatsaram-po sy amin'ny fahatsoram-po tonga dia raiso fotsiny. Aza faritana ny hoe ny anahy mambolana, ny anahy mataonany, ny anahy mapolipolo taonany, ny anahy efa tamin'ny androny dadabeany nefa nisy ilay problema mbola tsy mivaha ihany. Maninona moa raha mba androany maraina ilay izy novahan'Andriamanitra e? Inona moa ny sakana tsy ahafahan'Andriamanitra manao sy mamotsitra an'izany? Toetra ny sakatra to dia mivaly ilay izy. Inona moa ny toetra? Tena akaikinao a rehefa mety ny toetra hoe a dia mety ny zavatra rehetra hoe. Faharoa ny hamantarana fa tena hoe mety aminao ilay valim-bavaka dia faly ianao rehefa mivoaka ilay valim-bavaka na tsy ho anao ary. Zany mbola anatin'ilay tsaboana daholo a. Ohatra vantany anao tena amy be mihitsy, mivoaka ilay témoignage teo dia faly be anao wow, ohatr'izany mihitsy ilay mahafinaritra anahy nefa tsy anao ilay izy a. Raha vao izay ny anatin'ny fonao miasa saina ny e-commerce ny lanitra tonga dia Andriamanitra mihitsy mitsangana bon ohatrany ahoana ny stock ao, tsy ianao no miteny hoe ity stock a fa izy miditra tsera satria tsara fo ianao na eno a an'ilay témoignage. Alleluia. Faly ianao hoe ndry na zaza ry zareo sa tonga dia double. Alleluia. Dia ny fifaliana ny anatinao votsory fa tsy hoe afafantanao dia saran'Andriamanitra hita be mihitsy hoe mavesatra be. Aza vela vesatra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ao anatinao. Votsory ilay hitanareo amin'izay hoe tsy ny olana tsy le tanan'Andriamanitra tsy afaka hanome ilay anjara tokony ho anao fa ny olana le fosorena satria tsy ianao aloha no nomeny fa ny hafa aloha. Ary misy fotoana arany ianao mihitsy ny asehon'Andriamanitra hoe iny ilay nentina mambavaka fa nomeko dia mijery ianao izy dia ahoana ianao dia ianao mila mahay mireazira hoe faly aka faly a mahaiza miaraka amin'i Jesosy. Misy taon'Andriamanitra miasa ohatr'izany. Misy problème efa mampolo taona ny ianao dia misy olona mpifanenany aminao ny ilay olona mataonany tovy mihitsy ianao zany tsy samy teny. Ilay olona manantona mieritreritra hoe ny ianao zany efa milamy madolo nefa ny ianao koa ity mbola tsisy tokotaniny dia asain'Andriamanitra entinao amambavaka ny an'ilay olona. Ny arivan'iny tonga dia mivany an'ilay olona. Tandremo sorena. Tena kaikinao tandremo sorena. Tandremo mavesabesatra. Tandremo malahelo a. Tsy mety amin'Andriamanitra izany fo izany hoe mifalia hoe a fa mamaly Andriamanitra na mamaly ianao na mamaly ny hafa hoe. Asitehaka mafitsara ho an'i Jesosy. Ao afantananao dia mangata amin'Andriamanitra mba ho fo tsara ny anatin'ny fonao, mba ho fo tsara fanahy, ho fo tsara toetra, ho fo feno fifaliana rehefa mahazo valim-bavaka ny hafa, rehefa tafavoaka ny hafa, rehefa tonga ny fotoam-pahatafitany ny hafa dia tena faly ny any anatinao satria niarany tondram-bavaka tamin'ireny olona ireny ianao tao anaty vesatra dia mba nesorin'Andriamanitra ny azy dia faly ianao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy mitsahatra ny mianatra miaraka aminao saotra indrainy amin'ity tolakandro ity dia mbola omenao ny fahafahanay mampiasa ny fonay manintsy ny fonay ny amin'ireo fijoroana zavatra be dia be mety tsy ankasitrahanao fa inoana efa aorianany androany a
dia ho fifaliana mandrakariva ny tsenanay ny témoignage-ny amin'ny fisehoanao sy ny fijoroanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nasiotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mahazo ho toerana vetivety ary manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Avereno fiadanana ho anao hoe tsofirano akaikinao. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy hoe mety ny zavatra rehetra hoe amin'ny lafiny rehetra. Asiotehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Ny loha hevitra androany araka ilay voalazako teo mbola apetraky ny tompo manery ao anaty ho fitohizan'ilay fampahirezana tamin'ny talata ho any izay mety ho afaka. Nefa inko raha androany ianao vao afaka nanaraka, tsy hoe taraiky be ianao fa inoko fa mbola afaka hisy fampatsiahivana kely mahakasika na toe-panaraka an'Andriamanitra anankiray. Toe-panaraka an'Andriamanitra anankiray atao hoe fahatsoram-po. Avereny hoe fahatsoram-po. Avereny hoe tso-piainana. Avereny faran'izay tsotra hoe. Nisy taona ny ray aman-drentsika teto nanao fanoharana mahakasika ny voromailala. Nisy tadidin'izay ve? Dia ozy izy hoe nielatra ny voromailala ozy izy dia maneho ny isin'ny ekilibra eo amin'ny tolo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny zavatra apetrany ao anatinao sy ny zavatra omeny anao. Dia ozy izy hoe ny ilana ozy izy anankisivy. Taditsika izay dia ireo elatra anankisivy, ireo plume moa zany ireo elatra anankisivy amin'ny ilan'ireo mamaritra ny atao hoe vokatry ny fanahy na inkoa ny toetra. Ny ilany dia ny fanomeza ny fanahy na ny don. Mifandray ireo. Zafady ny karime zafady batazomy sety micro ty vetivety fa nazavazavatra. Eny tsara le sivy toetra sy le sivy fanomezana dia mifandray. Ohatra ozy Jesosy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:9-7 misaotra betsaka tompoko. Dia ozy izy hoe Jesosy Kristy izay nosoron'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery nandendeha nanao soa, goodness, fahatsara-panahy, fahatsara-toetra sady nanasitrana. Ny don fanasitranana dia miara-miasa amin'ny toetra tia manao soa na tsara fanahy na inko hoe tsara toetra. Tena akaikinao miara-miasa amin'ny tsara toetra hoe mifanasitranana. Tsy tokony hiasa rery zany ilay fanasitranana. Manjary tsy manidina ilay voromailala. Fa ilay fanomeza-pahasoavana fanasitranana izay rehefa kopahana dia mikopaka foana iny. Ny vavaka anie zao andro marinina mbola tsisy parole to dia sitrana iny afaka ataony zany. Fa tsy avelan'i Jesosy atao tsony. Efa natao foana zany taloha. Efa mibedesiny. Inareo maika fotsiny ianao miracle sy anona dia sitrana ilay olona dia tsy hita ilay olona dia tsy ovena ilay olona dia tsy miova ilay olona. Ny tompo motsotro zany rehefa miteny zany. Dia nampianarina hoe hitanao rehefa nomeny io mamaly foana. Fa tsy tokony maika ianao hikopaka fotsiny an'ilay fanomeza-pahasoavana ho sitrana ny olona na dia maika ary Andriamanitra anasitrana amin'ny fiangonany. Fa tokony ho tonga saina ianao hampahazo aina an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekenao hanome an'ilay toetra atao hoe fahatsara-panahy sy fahatsara-toetra. Maharaka tsara tsika treto atsangany ny elatra ao anankiray hoe Alleluia. Eto amin'izay ny idiran'ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tiako ianao anaraka tsara tahaka izay efa nanarahana ohatra ny voalohany. Tadidinareo iny le elatra manaraka tsara le elatra vokatry ny fanahy. Rehefa mijery an'ity fasy anankiray ity ianao dia vokatry ny fanahy ny hitanao. Fa rehefa mijery ny ao ambadika ianao
dia toe-panaraka an'Andriamanitra no hitanao. Zay mahatonga an Jesosy ny teny, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Maivana ny entako ary mora ny ziogako, menara amiko, fa izaho malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Fahalemem-panahy, douceur, vokatry ny fanahy, fa ny ao ambadika iny, fanetretena, toe-panahy araka an'Andriamanitra. Elatra anankiray ihany zany izy fa fasety anankiroa e. Dia ohatr'izay mihitsy ilay toe-pahatsorana asain'Andriamanitra averina indray androany, satria maro amintsika no efa novainy mampaolon-dehibe, tsy mahay miaina intsony no tsopo tahaka ny zaza. Ary izay no mahatsara ny tera-bao sy ny tera-kely sy ny mbola mitaiza-kely. Satria ny fifamoafahoana miaraka amin'ny ankizy kely no anisany mamerina faran'izay aingana ilay toe-panahy fahatsoram-po na ilay toe-jaza izay very, satria ny lehibe ianao, ny matotra ianao, ny niatrika fiainana ianao, ny nidona tamin'ny poto ianao, dia manomboka ohatry mailomailo zany ianao, dia vototra sy very ilay fahatsoram-po. Nefa Andriamanitra te hiaraka aminao, anomana ny fiverenany amin'ny alalan'ny toe-panahiny sy toe-panahy efa napetrany ao anatinao, atao hoe fahatsoram-po. Dia izao ilay nresahako teo, rehefa fantatrao hoe iny ilay fahatsara-toetra, dia ny fahasailany amin'ilay fahatsara-toetra, ilay fahatsoram-po. Zay mahatonga Jesosy nampianatra ho an'izay afaka ny aina ilay tamin'ny talata, fa ny maso no jiro ny tena. Raha tsara ny masonao na ny fijerinao, dia mazava ny tenanao. Amin'ny dikateny fototra izy nefa dia tsy hoe tsara fotsiny, fa tsotra. Rehefa manana fijery tsara ianao, ary rehefa manana fijery tsotra ianao, izany hoe sady voakitika ilay vokatry ny fanahy, voakitika ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, dia ianao mihitsy ny mahatateraka ny fanahafana ho an'i Jesosy amin'ny mahafahazavana anao. Hozy Jesosy, nareo ny fahazavana izao tontolo izao. Tsika rehetrarehetra zany, sisy rehetra manaraka ny direkta, dia tokony ho karazan'olona manana fomba fijery tsara sy tsotra. Ianao zany zao rehefa misy zavatra tonga eo amin'ny fiainanao, mety misy olona mitaraina ohatra hoe ty zavatra ty tena ohatry ny sarotra, dia ianao manana an Jesosy tokony anisan'ny tafateny hoe sarotra izany eo. Satria ny fijerinao dia fijery tsara sy tsotra, afaka ny anana tsotsotra izay rehetra heverin'ny olona fa sarotra. Atoato zany dia anrehan'izao fomba fiteny izao ianao, hitenin'ny olona hoe ny ianao ty koa dia tsotsoronao daholo ny zavatra rehetra. Amin'izay fotoan'izay manomboka efa miaina ianao ilay toe-pahatsorana efa ao. Avereny hoe efa ao ilay izy. Avereny efa ao ilay izy hoe. Teneno akaikinao, efa ao ilay izy hoe. Fa mety tsy mivoaka ilay izy hoe. Mety tsy hitanao ilay izy hoe. Mety tsy fantatrao ilay izy hoe. Mety tsy manaitranao ilay izy hoe. Dia teneno izy mety tsy rarahinao koa ilay izy hoe. Fa efa ao ilay izy hoe. Tsika zany tsy hoe angataka mba hanana toetra ianao. Ny angatahana amin'i Jesosy mba hisy etaeta mavesatra ao anatinao, anainganao ho resy lahatra, amoaka ny efa ao. Ny toetran'i Jesosy rehetra araka voalaza Romana 5:5 dia efa natobaka ho feno ao anatin'ny fonao. Enao mandray an Jesosy zany dia para tsara fanahenjana be. Tsy mivoaka fotsiny ilay izy. Stocké ao dia ao, dia kizitim-belona be nefa ao ilay izy. Kokany kely sisa, ratsaina kely. Dia izao, ilay fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao, tokony ho vitanao mamoaka azy, manadio sy manatsara ny anatin'ny fieritreretana, fisainana, fijery, fiteny. Alleluia. Fitiniko vetivety ohatry ny ahoana ny endrik'isehoany izay toe-pahatsorana izay, fa hozy izy ny Romana 12:9 sikafo ny baibolintsika eny an-tanantsika. Minao fa mitondra baiboly daholo tsika. Alleluia.
tondra baiboly. Rehefa andehanao baolina, tondra baolina. Rehefa hitendry batery, tondra bagety. Rehefa hina lasopy, tondra bagety. Fa tsy mitovy fotsiny, tsy le bagety tsy no ary. Rehefa hianatra baiboly, tondra baiboly. Asitehaka mafy tsara ho an'izay nitondra sy izay tsy nitondra. Hozy izy ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Io fahatsoram-po io ilay asain'Andriamanitra resahantsika androany. Tian'Andriamanitra hiverina ianao amin'ilay fahatsoram-po, ohatry ny taminy ianao zazakely, fa miaraka amin'ny fahamatorana ra-panahy manomana ny mandrakizay ao amin'i Jesosy. Avereny hoe mila miverina tsotritsika hoe. Hozy izy Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 ao anaran'i Jesosy. Indro miara-mamaky an'izay mahita eo ambany tanany. Eny tanany. Matthieu 10:16. Miaraka amiko izay mahita isa 2. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia, endre tahaka mena rano, mora tahaka ny voromailala. Rehefa jerevantsika ny dikan'ileo mora, dia hoinao izy zareo kely le misy entre crochet kely eo ambany eo, aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Zany hoe toetra ny voromailala le fahatsoram-po sy ny fahatsoram-piainana. Ny olona manaiky hiaina ny fahatsoram-po izay toe-panahyn'Andriamanitra dia olona tsy manasaro-javatra. Avereny hoe tsy manasaro-javatra. Izay mahatonga an'Andriamanitra manome didy sy lalàna mba hahatonga antsika tsy hanasarotra ny fiainan'ny hafa. Exodus 22:20 narany tompo, ary aiza manao izay sarotra amin'ny vahiny, aza mampahory azy, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ihany ianareo. Leviticus 5:24, 25:14. Raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanao ianao, aza misy manao sarotra. Vente en ligne zany aza manao sarotra hozy izy. Fantatrareo ve ny tombontsoan'ny tsy hasarotinao ny zavatra rehetra? Rehefa manaiky ianao tsy hanasaro-javatra any amin'izay alehanao, tsy ho hasarotina ny ianao. Tsy mahendeka ao an'Andriamanitra. Izay rehetra tonga eo aminao aza sarotina. Amin'izay fotoan'izay, rehefa mba tonga ny tanan'ny hafa koa izay mba tokony ho karakaraina mombanao ho amin'ny raina. Raha eto izany misy olona mpikarakara taratasy, ka ianao karazan'le manao hoe fantatrao tsara fa ray andro dia vita le izy, dia hitarinao ray volana satria misy zavatra mahatery ianao. Azareo ka mantiky tenenina. Omeo anatin'le ray andro le tokony ho an'le olona anatin'ny ray andro. Avereny hoe aza asarotina. Zao le izy. Raha iny taratasy tokony ho vita ray andro iny, asarotinao anatin'ny ray volana vao omenao an'le olona. Misy taratasy tena mampamaiky anao zay 10 taona vao omeny olona. Satria le ataonao lasa mamaritra ny zavatra hitrango eo amin'ny fiainanao rapitso. Tovrona maheno tsara tsika. Ny ankabeazan'ny olona mantsy rehefa tonga midinika mpitandrina, dia le 10 taona ny tantarainy. Eto mba afaka pastera, enjana mahazo le niara mivavaka iny tsika, karakara taratasy iny pastera, za mainka aloha pastera e. Ianao zao rehefa manomboka efa hoe aiza le votoaty ny antsiana sy anasitranana le tsy mety. Dia tena nampijalian'le olona zay aiza ve pastera 10 taona vao navoaka ny taratasinay. Rariny sa tsy rariny zany pastera? Ianao ve moa hiteny rariny? Tsy rariny tokoa zany. Tena ditanao amin'izay raha vao tsy mivavaka anao dia tena olony ratsy mihitsy zany olona zany. Minakobokobo fanamasina amin'izay. Fa ianao nga mpikarakara taratasy? Sao dia mpanao an'izany ianao? Taloha dia ahoana nanaovanao azy tamin'izany? Ka hitanareo amin'izay, izay natao fibebahana. Fa raha vao mibebaka amin'izay ianao, ain'Andriamanitra ataony mamafa amin'izay famafazana tsy tianao mba
mba tsy tonga fijinjana ho anao. Asitiaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Tenena akaikinao zay ataonao io miverina hoe averena zay ataonao io hoe miverina io hoe miverenao am' Jesosy hoe fa izy no afaka hanapaka an'izany hoe. Ny olona miaina fahatsoram-po dia olona tsy manasaro-javatra, tsy manasaro-dresaka. Jesosy zao misy taona tonga avy any le olona mitaraina, dia izao izy le olona hoe le marary tsy afaka nentinay dia tsy kompliquen Jesosy le izy. Ay, sitran'izay olona izay ny amin'izay toerana misy azy. Jesosy tsy niteny hoe tsy maintsy hoentinety izy. Ireo anie ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba nanasarotra ny famangina tokantrano izany Jesosy. Ny antso Petera, marary izy nyrafozam-bavoko, tonga tao Jesosy. Tonga avy any Jairo, marary ny zanako vavy, tonga Jesosy. Tonga avy any kapiteny Romanina, marary ny zanako lahy, tonga tany Jesosy. Tonga avy any Matio, tonga avy misakafo any aminay, tonga tany Jesosy. Avereny hoe tsy manasaro-javatra. Jereo fa nany fomba namonjeny Jesosy le jiolahy teo anilany teo amin'ny hazo fijaliana, vao niaiky fotsiny tonga dia nomeny toko-paradisa amin'ny fomba tsotra. Sofiny malikola miaramila tonga isambotra azy vao nihintsana amin'ny fomba tsotra naveriny. Tena akaikinao ny Andriamanitra ao faran'izay tsotra hoe namorona anao izy mba ho tsotra tahaka azy. Very izay fahatsoran'izay hoe rehefa nanoty Adama sy Eva, fa naverina ao anatinao izay hoe rehefa tonga Jesosy. Avereno androany ao anatinao izay fahatsoran'izay. Izay mahatsapa an'izany izy hiteka mafitsara ao an'Andriamanitra. Ny olona miaina fahatsoram-po tsy manasaro-dresaka, tsy manasaro-javatra. Tonga dia fantatra ny ao am-pony, oabolona 28:13, izay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapona. Sady tsy miafina ny tsy manafina, tsy mivilivily rehefa miresaka. Joba 2:7, eny ene ny fomba fitenin'ny olona, fomba fitenina voary tsy manana fahatsoram-po dia voly io naran'i Jesosy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avitaiza ianao. Dia namaly Jehovah, dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny tany akany vezivezy teny ohatran'ny tsy hay hoe taiza fa teny. Manomboka androany aoka tsy karazan'olona mamaly ohatr'izany rehefa mba misy manontany. Ho antsika zanaka izay tonga eto rehefa mba manontany ray aman-dreny hoe ahoana ny tany am-pianarana, taiza ianao androany, aoka mivaly teny eo tsy ho tahaka ny valy tenin'ny Satana. Mba tsotra dia valio araka ny tokony ho izy ilay izy. Dia ohatr'izany koa tsika rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra, mba havalio amin'ny fahatsoram-po rehefa manontany Andriamanitra hoe taiza ianao androany. Tena akaikinao, taiza ianao omaly. Tany amin'ny trampokony olona izany taniko izany fa soa fa tonga eto ianao androany. Alleluia. Dia tonga dia mitsora fotsiny amin'i Jesosy. Taria dia taria dia taria dia nisy an'ity toerana ity efa nitenenao tsy tokony ho any dia tany. Mba tsotra fa izay manafina fahotany tsy ambininy, fa izay mitsotra ka mahafoy no azo famindrapo. Avereno hoe miaina fahatsoram-po zaho hoe. Avereno miaina fahatsoram-po zaho hoe. Jesosy zao tsy mba nanafina ny programmany tamin'ny mpianatra. Tonga dia teneniny, zao ry zalahy, zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tany ampanota, ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Tonga dia niteneniny meloa ny programa rehetra. Koa fifaliana ho any olotranareo ny loha hevitra amin'ny androany nampitotena ny lohateny hoe adiniko ny teneniny izay tamin'ny voaloha dia raiky diso teo efa mainka be mihitsy fahatsoram-po iainana anaty communion manova natiora. Fahatsoram-po iainana anaty communion manova natiora. Ny olona miaina fahatsoram-po ihany koa dia tsy mba metsara velatsia. Ohatranao anie zany.
Tena kaikanao, enao tsy hoe tsara velatsia zany e. Tsy tokony ho samihafa ny zavatra sehonao ety ivelany, ny zavatra teneninao, ny zavatra ataonao sy ny tena ao am-ponao. Ampitovy foana, ampitovy foana. Ary aoka ho samy ankasitran'Andriamanitra koa nefa na ny vava teneninao na ny fisaina ny fo tsisy mahita fa Andriamanitra ny mamaky izany, toy ny amin'ny boky mivelatra sy eo amin'ny tahaka ny rano transparent. Salamo 19:14 dia manambara amin'aran'i Jesosy hoe aoka ny tenin'ny mivavaka sy ny fisaina ny foko samy ankasitrahana eo imasonao Jehovah vatolampoko sy mpanafitra. Reto zao misy olona tena metsara velatsia mba handraisantsika lesona hoe tsy mety amin'Andriamanitra izay toetra izay. Teneno akaikinao, tsy mety amin'Andriamanitra ny metsara velatsia hoe. Matio 4:15 amin'aran'i Jesosy dia naniraka ny magy akany Betlehemy Herôdy. Teo izy Herôdy andeha fotoro tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako any koa ekohaka eo anatrehany. Nefa tsy izay ny tena tao am-pony Herôdy. Fiana tao am-pony Herôdy? Raha vao fantany hoe aiza Jesosy dia ho vonoany. Dia mody hoe andeha ekohaka hono izy nefa andeha hamono. Izay zao fitsaram-belatsia. Luc 20:21. Ary nizaha taratran'i Jesosy izy ka naniraka mpitsikilo izay nodomarina mba hamandrika azy amin'ny teniny, anolorany azy ho amin'ny hery sy ny fahefan'ny gobernora. Ary ireo nanontany azy ka nanao hoe mpampianatra, fantatra efa miteny sy mampianatra marina ianao, ka tsy mba mizatavany olona fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Ireo olona tonga ireo izay nirahan'ny fariseo dia metsara velatsia. Tsy tonga izy angetaeta halala zavatra eny am-bavan'i Jesosy, fa tonga eo izy amandrika an'i Jesosy, anantena hoe izy tena mivilana mba hisy hamatorany ny mpampianatra. Samy miona amin'i Jesosy zao ihany, ao ny miova, ao ny mahazo valiteny mahitsy. Mianara miaina fahatsoram-po, esory ny endrika fetsaram-belatsia rehetra. Jodasy koa mody ny teny izy, raha iny menaka iny zao no namidy lafo vidy tany amin'ny vente en ligne. Lafo be iny dia afaka mba nanentsina ny kesy rehetra teo am-pananganana ny tafo ny centre. Ohatrany hoe tsara ery ilay izy. Inay ane mba tena izay ny tao an-tsainy, fa ozy izy ny mpanoratra, nefa tsy izay ozy izy ny tao an-tsainy, fa izy ny mpitantam-bola izay tonga eo angalany, ary efa mikajy izy fa raha vao lafo io menaka iny dia efa mba misy hinanana ny ray hony izy. Metsara velatsia. Tsy mety amin'Andriamanitra izany. Saotran'i Jesosy tsisy Jodasy mitantana ny kesin'ny santara. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Alléluia. Fa namono teny Jesosy i Jodasy mantsy. Avereny hoe tsy metsara velatsia. Inona no mahatonga antsika sain'Andriamanitra miverina ao anatin'izay fahatsoram-po na fahatsoram-piainana izay? Andriamanitra sy ny natiorany amampamorona azy dia miara-miasa akaiky amin'izay toe-panahy fahatsoram-po izay. Androany iresaka bebe koa ny amahandriamanitra mpamorona. Rehefa ao anatinao izay toe-panahy fahatsoram-po izay dia mahazo ain'Andriamanitra iseho amaha-mpamorona azy eo amin'ny fiainanao. Jerevantsika ny Exodosy 4:1-2 rehefa niresaka tamin'i Mosesy Andriamanitra dia naneo ny mampamorona azy Andriamanitra, satria ny zavatra nety tao amin'ny toe-panahy Mosesy nampahazo aina an'Andriamanitra. Zao mivaky ny teny amin'aran'i Jesosy. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy inoana iaino ny feoko izy fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Ary hoy Jehovah taminy, inona moa ny eny an-tananao? Dia nyvaliany hoe tehany ity. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, atsipazo ao amin'ny tany le tehany, vao natsipiny tamin'ny tany, tonga dia nivadika menarana
nandositra n'le menarano Mosesy. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, ainjiro indray ny tananao dia raiso amin'ny rambony le menarana nandosiranao sy natahoranao. Dia nanindjitra ny tanany Mosesy ka nandray an'le menarana, dia tonga tena tenetana indray ilay menarana. 5 mba hinon'ireo fa efa niseho taminao Jehovah Andriamanitra ny razana, dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Teto Andriamanitra nahazo aina, afaka naneho famoronana teo amin'ny fanompony Mosesy, satria nisy an'ilay toe-panahy atao hoe fahatsoram-po tao amin'ny Moizy. Navadika Andriamanitra ilay tena nisy tenetanany ho lasa ilay menarana ny ilain'ny Mosesy ho tonga famantarana ampino izay mitazana fa tena nirahany Mosesy, ary nivadika ho fahagagana ny telona ny bagety mazika tao amin'ny Farao, satria efa hitan'Andriamanitra meloha fa anindray ny Mosesy ny ombiasa. Lava be ilay frasy fa zafady averiko. Ozy Andriamanitra tamin'i Moizy, maniraka anao okey ozy izy, fa ny olona zao tsy tonga dia anaiko hoe nirahanao okey, inona misy ilay tananao? Tena atsipazo, tonga dia vadika serpent, tsoky Mosesy. Izy nitsoky, zay matataraiko indray mandeha. Raha teto izy nanipy an'ilay tehany, lasa izy nitsoka tary, tonga tery izy Andriamanitra efa teny indray ny teny hoe raisy le menarana. Dia niverina indray naka le menarana, vao niraisy le menarana, niverina tehana. Zay fankatoava Mosesy ao anatina direktiva sarotra zay, dia nisy ifandraisany amin'ilay toe-panahy fahatsoram-po, tonga dia mandray ampahatsorana ny baiko midina, dia mankatoa amin'ny fomba tsotra izay asaina tao, tsy mametra-panontaniana hoe fa inona mitranga raha tsipiko ny tehana, ary fa maninona koa tsy maintsy atsipy, fa maninona raha zavatra hafa ny atsipy, ary maninona n'izany asainao manipy. Zany zao tsy tsotro zany. Ny olona tsotra ohatry ny aina Mosesy io, inona ny tananao? Tehana, atsipazo to dia natsipiny. Tsika koa ry havana mila mianatra mifanerasera amin'Andriamanitra amina karazana fankatoavana ampahatsorana tahaka izany. Ny tenany tsy manaitra ny Farao manana be deabe, manana be deabe an'izany tehany izany Farao, ary ny anazy ary bagety mazika. Fa Andriamanitra efa nahita hoe tsy tehana no ilain'ny Mosesy rehefa ho eo amin'ny Farao, fa menarana. Satria ry Farao manompo biby, manompo menarana. Dia ozy izy Andriamanitra, omeo izay misy fa ho avadiko ho izay ilainao. Mihina fa misy olona mety tonga saina eto androany, tsy voatery izay ilainao tonga dia tonga eny tananao. Tsy problème koa io na izay misy fotsiny azo iaingany zany. Larza malalaka be ny fahafan'Andriamanitra miasa raha vonona ianao amotsitra fa izay misy eo mety. Tenenina akaikinao, miaraka amin'Andriamanitra mahery vaika ianao hoe aza taitra hoe fa miainga amin'izay misy eo hoe dia mety io hoe asutehaka mafitsara rano tompo raha mety marina tokoa rany hoe. Dia ozy izy Andriamanitra atsipazo, rehefa mivadika menarana ilay izy, dia ozy izy Andriamanitra hoe inona ny famantarana ho an'izay misalasala, fa zany naniraka anao fa tsy izay manipy hazo no ahita biby lava. Ary tao zao mety nisy koa vao nahita ny Mosesy nanao mba nanipy koa, fa rehefa ny tena ny tenetana natsipy lasa tena feno fotaka. Rehefa Andriamanitra miteny mety ilay izy. Fa zao rehefa tonga teo anatrehan'ny Farao dia navadika Andriamanitra ho mirakla ilay izy. Signe ilay nivadika serpent, fa mirakla izy rehefa nitela an'ilay bagety mazika. Eny tsara. Prodige ny ranomasina mena misokatra, fa lasa mirakla izy rehefa ranomasina mena nikatona ka nitela ny Egyptianina. Ohatr'izay mihitsiny, rehefa natsipy ilay tehana nivadika menarana, tsisy ninona mitrangana zany menarana fotsiny io, zay fotsiny io tsisy ninona, tsy hoe misy olona maratra, tsy hoe misy olona fa famantarana fotsiny. Fa rehefa mitady Farao, toy izy Andriamanitra, mitaditady mirakla izy, atsipazo ny tena. Andriamanitra tsy niteny hoe dia hitelina, dia ananina, dia ananina. Andriamanitra tsy mamaly anao amin'izay mety ho antsipiriany tianao hore avy aminy. Izy tsy miteny hoe
feno rano ny siny satria petra daholo nareo mpanompo rehetra satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Andriamanitra namorona ny rano Andriamanitra namorona voaloboka Andriamanitra mamaty ny ary dia lany adiny roa zareo nianatra momba an'izay. Tao aorianan'izay dia resy lahatra ireo mpanompo hoe raha zany teneninao zany tompo zay ho teneninao eo dia ho ataonay. Tsisy fanazavana. Feno rano ny siny. Arsoy amin'izay. Ho an'ny olona manao traiteur mahafantatra tsara hoe jus commandine latabatra dia rano no alefanao. Ozy izy ny invité, iza ny traiteur androany ho avoaka ny Facebook. Any mantsy ny amin'izao. Fa le mpanompo izay le fahatsoram-po. Feno rano ny siny. Arsoy, stoy. Misy fotoantsika ny asain'Andriamanitra mankatohatra izany fotsiny. Avaofa ny tananao. Eto ary mbola tsy resaka feno ny rano ny siny. Avaofa ny tananao fotsiny dia misy amintsika eto tsy manao fofantanana fa manandratra loha. Avaofa ny tanana fa tsy loha no anjanona. Oh là là, mianatra manka. Ka izy pasteur tsy mahazatra fa nga zavatra mahazatra nga le tadiavinao. Tsy le mahazatra ne le asain'Andriamanitra atao e. Ahofa ny tananao. Tsy androana tsy zao. Merci. Le exemple nateneko. Ahofa ny tananao, sakafo ny vavanao. Mbola misy anao zao. Tsy hoe sakafo ny voamasonao, vavana asiana misoka. Tanao amin'izay le leçon ana fankatoavana ao anaty fahatsorana. Indray mandeha rehefa tonga tao andro pasteur tamin'izany. Tamin'ny mbola boay kely, ohatran'izao. Fa amen na fahazamanana fotsiny. Fa tany ranao moa dia toy ny Voromahery. Tonga tao. Teo izy pasteur Rodolphe. Mandroso, nahandro sakafo dia le sakafo manomboka misy lalimanga. Misy lalimanga manidina. Maneho ny fisiany fofona mety tsy heninao. Io izy. Io andramo dia hoano. Dia i pasteur mamy efa niteny aza mpinanina ny ankizy io. Zavatra hoano izy. Sotra n'Andriamanitra ny amin'ny formation Senebaiko mahazo galy. Nohanina le izy. Ahoana ny tsirony? Ohatry ny tsirokena. Enao menara fotsiny. Rehefa misy zavatra saina atao azabe qu'est-ce qu'il y a? Menara fotsiny mankatao. Tsy pahazo ny arato. Tsy ny sambona tsipy fa ny arato. Azany mbola izy daholo satria dia mafanafana foa. Tonga dia nadoboka anaty rano mihitsy ny sambo tompo. No ny amin'ny fa ny hafanam-poko. Ny arato no asainao tsipy fa ny sambo ray manontolo no aletika ao. Tena kekinao mankatao amin'ny fomba tsotra hoe fa tsy mafana fo hoe. Feno rano ny siny, fenona rano ny siny. Arsoy. Andramo. Ina anisan'ny direktiva tsy sarotra indrindra hoe andramo. Alleluia. Za mahita fahorinany androany maro amintsika ny tafiavana amin'Andriamanitra. Tsy mpametra-panontaniana hoe fa maninona fa isan'ny misokatra ny avy ao anatinao ampatsorana hoe zay no asain'Andriamanitra atao dia ataoko fotsiny izany. Fivorina isaky ny sabotsy maraina bypass. Na le fomba fiteny izy bypass. Fa mena pasteur tsy ataony ville. Efa sambo zay ny atsipinao fa tsy arato. Misy mihaino veo. Ozy Jesosy manjono tezetrondro voalohany. Sakafo ny vavany fa misy vola eo am-bavany. Rehefa tsy mankatoa patsorana ianao, arato indray ny alefanao. Dia mahazo trondro be dia be dia be. Tena nahita fititsika. Izy tsy niteny hoe arato tamin'ilay fandrony fa trondro. Dia tsy any amin'ny rambo ny sakafo na fa eny amin'ny vavany. Jereva tanareo ohatry ny hoe ara ho akaiky tsara fotsiny.
mandeha ny directive madiova fo ianao. Aza mitra hoe fa maninona izany? Ianao mihitsy mila madio apoko, matoa ianao tonga etiko. Ianao mihitsy le izy. Oui, tenenao. Ianao midiridiry io. Ianao mihitsy. Tsy le olona any ambadika any, raha mba teto izy. Non, ianao no tonga eto sao dia ianao no mila madio ampo. Amen. Mamela heloka. Ohatran'ny tehiteny ianao hoe fa maninona? Fa maninona ny za foana no asena mamela heloka. Misy toriteny ray mandeha zay hoe izay manana an' Jesosy no manao ny premier pas. Manana an' Jesosy ve ianao? Raha mpanao deuxième pas ianao a, mba mianary misitrika, milefitra, mandefitra, miaina fahatsoram-po. Hoy ny Isaia 40:9, ity anisan'ny verset biblique mampafantatra anao fa ny toe-jaza no nahatonga an'Andriamanitra afaka niara-niasa tamin'ny Mosesy ilalao natura naran'i Jesosy. Isaia 11:8, ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vibera, ary ny zaza mitsanono aninjitra ny tanany eo amin'ny lavaky ny mena rano. Ny toe-panahy fahatsoram-po, toe-jaza miatrika zavatra mampatahotra toy ny milalao, ary miatrika zavatra sarotra toy ny zavatra tsotra, dia mamadika an'le tehana natsipy ho tonga menarana ilaina, ary afaka andray indray ilay menarana mampatahotra averina ho tonga tehana. Toe-panahy fahatsoram-po manatsotra ny sarotra ary mamadika ny mampatahotra ho toy ny kilalao. Mbola possible ave ny firenenao ho tafavoaka? Ato misy teny hoe possible, ato misy hoe hey, misy manao hoe amen. Ato ohatrany tsy haiko na nandrezatra izy sa inona fa samy nanana ny réaction zany tsika aloha. Fa raha ty lesina androany ty, mety teny ny mpikaroka hoe raha ny dingana misy ny firenena any amin'ny 10 taona, zany hoe ianao le mivavaka zany tsy ahitan'le valom-bavaka, raha tsinonako. Mety ho zay ny tenen'ny mpikaroka, mety ho zay ny tenen'ny mpandinika, mety ho zay ny tenen'ny izaniza. Fa raha miverina amin'ity fahatsoram-po ty, possible ao anatina fotoana fohy. Tsy noho ny amin'izay mahatonga antsika hivavaka, fa raha eny an-dalam-pananganana ny firenentsika, Andriamanitra mitsoka ny trompetra eo amin'ny firenena fa lasika. Fa mangataka kosa hoe Tompo, raha mbola tsy tonga ianao, mba hovao moa izay tokony hovainy. Tsy hoe manery nefa mba amoe. Izy ma delika be zany, sady manandratra ianao matahotra kosa dia manery nefa mila mivavaka, mizavatra mila équilibrena zany. Fa raha io fahatsoram-po io tena possible ao anatina ny ray mpimaso amin'ny fomba tsy takatry ny saina, afaka ho voafafa ny trosa amin'ny fady Madagasikara. Le alleluia zany, alleluia ray aty ohatry mitsefotra kely tsy hay zany. Possible ne zany reto hoe, dia tretony hoe raha momba ny firenena raha vitan'Andriamanitra, zay anao ve tsy afaka mba ho ataony. Fa zao ny anao rery enio tsara, ny anao rery tsy maintéressé ny tompo. Andriamanitra ity trosa be ako ty, ozy Andriamanitra, ny anao koa dia ny anao foana. Dia mba hovao le izy, Tompo, ny trosa be amin'ny malagasy mpianakavy, to dia mandretra n'Andriamanitra, ny ray to mianatra ny oendry, to manomboka mangatangata-bavaka ho an'ny rehetra, avereny kely hoe avadikeo hira mihitsy amin'izay, ny trosa malagasy. Alleluia. Ohatra zany ny ataoko ohatrany rehefa mihiran'ny mpiara-midery amintsika, rehefa mandeha le dia zako eo tsisy voaka zany fa ampahatsorana le izy. Azafady pasteur fa miezaka fa talenta samy hafa le izy dia tsy mipersa.
avereno izay misy afaka hovain'Andriamanitra ho izay ilaina. Efa marana dia tiako ianao hanongila tsofina tsara. Lesona enonao hatramin'izay dia izay mamafy no mitsinja. Fandroany amin'ny alalan'ny toe-panahy fahatsorana afaky ny ampijinjanao Andriamanitra zavatra tsy nafafinao. Ary izay ilay assistance divine, ny fanotronana mamaly anao mihoatra noho izay takatry ny sainao. Inona kay no nafafy Mosesy? Tehana, raha tokony ho izy tonga dia kitay mihitsy ny tsinjainy. Miazonao amin'izay ve ilay lesona? Tehana ny nafafiny, menarana no ny tsinjainy. Inona kay no nafafy ny Petera tao amin'ny Luka 5? Aza mijerijery ana fotsiny fa valio fataliza. Inona no nafafy ny Petera amin'ny Luka 5? Inona no nampiasain'i Jesosy teo amin'ny Petera? Sambo. Zay mamafy sambo mijinja. Sambo, tokony ho sambo mijinjainako, izay no nafafiko. Fa teto Jesosy, sambo nananan'i Petera mba nafafina. Fa azan-drano ny fantatr' Jesosy fa ilain'i Petera nomeny azy mba ho jinjainy. Misy ny fotoana izay afafinao, izay ny jinjainao. Fa ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, rehefa mahazo ain'Andriamanitra afaka anotrona anao, afa ny afafinao, fa ny zavatra jinjainao eo le fantatr'Andriamanitra fa le tena ilainao. Mosesy tsy niteny hoe tia ny ananako, enganyemba lasa ohatr'izao. Mbola fantatro ihany zany raha vao izay. Fa le surprise, le tsy fantatro mihitsiny, fa Andriamanitra mahita hoe tia le ilainy. Dia iny no ataony tonga satria mety ny toetranao. Tenenina akaikinao rehefa mety le toetra. Ataovy izay mihitsy izy. Une fois zany voatoninao hoe mamafy tehana mba hijinja menarana, dia efa tsy surprise zay. Dia efa tsy manotrona satria mbola ianao ihany no mametraka pinoana ny tianao ho jinjainy. Fa rehefa mametraka patikina hoe tompo, tiany misy fa ianao mahalala ny tena ilaiko, dia hiditra tsehatr'Andriamanitra. Satria hitan'ilay fahatsoram-piainana afaka hiara-iasa mampamorona azy. Ny toe-panaraka an'Andriamanitra fahatsoram-piainana dia mampahazo aina an'Andriamanitra anao famoronana amina surprise sy amina fomba fiseho sy fomba fiasa mihoatra. Jaona 4:37, hoy Jesosy, ny ray mamafy dia ny ray kosa mijinja. Luc 19:22, hoy Jesosy, nanao ilay fanoharana momba n'ilay tompo mpanan-karena hiverina aka ny valiny fomba nampiasana ny talenta sy ny vola izay napetrany tamin'ny mpanompo matoky. Dia nisan'ilay mpanompo anankiray ratsy fanahy izay nasitriny sy naleviny anazy. Hoy Jesosy, Luc 19:22, hoy ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy, fantatrao fa za, Jesosy io, za dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako, ary za mijinja n'izay tsy nafafiko. Hafahafa ty androany ty. Jaona 4:38, hoy Jesosy, za naniraka, vakio tsara le teny, sokafo baibolinao aloha dia miteniteny any, sokafo baibolinao anaran'i Jesosy, za naniraka anareo hijinja n'izay tsy nisasaranareo. Eto zany tsy resaka fijinjana hoe sitrany aemba hijinja dia mody manao tsopo, mbola hitan'Andriamanitra koa zay. Dia eo ianao manandrakandra nefa tsisy eo izy. Iainy fotsiny le fahatsoram-po dia avelao Andriamanitra hiasa. Fa ny fomba tsy voatery ho takatry ny sainao ny hijoroan'Andriamanitra hamaly anao sy hikarakaranao, satria tsopo sy tsom-piainana ianao miaraka aminy. Any amin'ilay fahatsoram-piainana ny tokony himasoa ny sainao, fa tsy any amin'ilay hoe inona zany zao no jinjaiko surprise amin'ity volany ty. Tena akaikinao, inona ny fahatsorana tokony homenao amin'ity volany ity hoe zay. Vadiny Lota, rehefa nierika dia ny vady io tonga tsiry.
vadiny lota nature humaine, lasa vongatsira nature minérale. Le tehany nature végétale, vonatsipy lasa mena rano nature animale. Ranonely nature minérale, rehefa nahintsitra ny tanana lasa ra nature biologique. Vovotany nature minérale, rehefa nikapohana dia lasa moka nature animale. Rano tafapakaram-bady taokana jaona toko faharoa nature minérale, fa rehefa nasainy Jesosy ny fenoana rano ny siny dia lasa ranom-boaloboka nature végétale. Ny fandraisana ao amin'ny Korintiana voalohany toko 1:12 ranom-boaloboka nature végétale, rehefa nitsofin'i Jesosy rano lasa nature divine, ran'Andriamanitra. Zay no atao hoe transnaturation. Ny transformation manova forme, transportation manova port. Tsy hoe manova kisoa fa manova port, serana tsambo. Mihaino tsara tsika. Dikany hoe transport zany miala amin'ny port anankiray dia maka izy mifindra port. Ny transformation miala amina forme anankiray dia lasa forme anankiray hafa. Transnaturation miainga amina nature anankiray dia lasa nature hafa. Petera faharoa toko voalohany 1:4 amin'izay. Hozy izy ny apôstôly ao amin'ny epistily izay nosoratany amin'ny anaran'i Jesosy, 2 Pierre 1:4. Hitanao amin'izay mahatonga antsika tsy mivazivazy amin'ilay hoe ity raha zay tena raniny io rehefa avy miteny izy ka mampiteny ny mpanompony dia inonao dia tsy ranom-boaloboka tsony ilay sotronao fa lasa rany Jesosy. Zao raha vao tsotsotra ianao dia zany hoe ranom-boaloboka gilet fruit ny goana tamin'ilay briky nividiana tatsy amin'ny épicerie tatsy amboniko raha zay ilay tsy tsopony. Izy nefa nanao tsokonina tambola kely. Ohatrany ahoana zany tsokonina zany vedety aloha. Misy ilay tsokonina vrai le tena vary kely, ananina kely, dia mahavadina nefa dia vilany kely dia mahatoky sy manamparetana daholo ny olona 7 menadama andro any anankiray tena hoe toe-jaza reto tsy miady amin'izay ho quantité ho zarainy eo rehefa lehibe zao fa tonga sary kelakona andro vava ray fotsiny telona an'iny dia lany dia eo dia miaraka manoky atao. Hitanareo le fifaliana miara-manoko ny lasa mibana fa tsy le zavatra ho atokony. Fa misy le ity amin'izay le tena toe-jaza mahandro ravikazo ianao dia tena ny ao anatin'ny sainao petsay chou de Chine nefa ravina rose mamanareo tao tokotany ny alainao fa tena nazo ngotana io nongotanao ihany milifonanao reny. Hitanareo ve dia eo ampandrahonan'ilay ravina rose ianao inona ny ao an-tsainao petsay. Dia teanao lasopy légume dia raha mipotaka natao anatin'ilay vilany kely. Fa jereo anie ilay toe-jaza raha nipotaka ny hita amin'ny maso fa sopy légume no ao anatin'ny saina. Nangatahana amin'ny tompy mba tsy nohaninao izy tamin'izany. Zany hoe valimbavaka efa tara moa zany izy satria efa lehibe anao zao. Hitanao hoe zay toe-jaza zay zany afaka mamadika an'izay misy ho lasa zavatra hafa. Zay Andriamanitra zay misy eo afaka vadika zavatra hafa. Ary ty le mahafinaritra be ianao zay tonga eto io afaka vadika zavatra hafa mihitsy. Zay le tena tiana ny eviana fa lava be le introduction. Zay le tena tiana ny eviana. Ianao tonga eto io pastera etam-bavaka afaka hovaina ho tonga olona hafa mihitsy. Petera faharoa toko voalohany 1:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady tsony lehibe indrindra mba ho tonga pray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalitona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Manana programa Andriamanitra mba hiombonanao amin'ny naturany naveriny ao anatinao. Rehefa miteraka ny saka dia lasa inona? Saka kely. Rehefa nandray anao Andriamanitra ka niteraka anao sy nanangana anao dia nafindra no ao anatinao ny natura n'Andriamanitra. Natura ny liona tsy mahatanty mahita hena
natiora ny bitro kely tsy mahazaka ary tsy mahatanty mahita karaoty zareo fa samihafa le zavatra tadiaviny. Totr'izay mihitsiny raha mbola eo amin'ny natiorany olona, teo izy Paul apôstôly, la nature de l'homme animal, tsy fanambaninantsika zany fa fanehoana fa raha mbola eo amin'ny nofo amandray ianao dia misy fitohizan-kely olona biby. Zay mitoetra eo amin'ny nofo zany dia hoentin'ny filany, hoentin'le nofo mitaditady betizy ho atao any amin'le tsy azo atao mihitsy ny ohatran'ny mahafinarinaritra. Inona ny azo hoanina dia inona le tsy azo hoanina fa le tsy azo hoanina mihitsy ohatra misy plezira. Natiran'olombelona be zany. Zay le nidinan' Jesosy fa teo amin'ny azo fijaliana rehefa vita ny famonjena, vonona ho an'izay handray an' Jesosy ny natiran'Andriamanitra ho afindra ho ao anatin'le olom-baovao, ahafahan'le olom-baovao tsy miaina n'le natiran'olombelona mora lavo sy mora manota, fa afaka iaina ny natiran'Andriamanitra tahaka izay niaina an' Jesosy tsy manota mihitsy. Rehefa miova ny natiora dia miova ny fihinana, miova ny satisfaction, miova ny zavatra rehetra. Ary ataoko tiany hatrany am-boalohany eny ny liona tsy tokony hihinan'olona, tsy tokony hihinana heny, fa noho ny amin'ny fivadiany Adama sy Eva voaozona ny tany ary nikorotana ny voary, lasa niova natiora. Raha tokony herbivore daholo ny biby rehetra hatramin'izay mpihinana zerba, dia zareo hoe na ny biby ary reto tsy mifoka, na ny biby ary tsy mifoka bozaka. Zany hoe ilaina le bozaka ho hanin'ny biby fa tsy ho fohan'ny olona. Mety hipetraka amin'ny fanontaniana, ko maninona no nasian'Andriamanitra ny rongony raha ohatra ka tsy azo fohana? Fa izy miteny fa natao ho fohana le rongony nomeny. Fantatrao fa ny rongony azo atao akanjo, dia tsy hoe rehefa lasa akanjo dia délivrenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, akanjo. Fantatrao fa ny chanvre isolant thermique anisan'ny faran'izay efficace indrindra fanamboarana trano. Ny chanvre na ny drogue afaka ampiasaina ho source anamboarana taratasy, efficace lavitra noho ny hazo izay fantatsika. Dikan'izay le namorona tsy diso teo mpamoronana fa ny olona no adala aviliviliny devoly anovany le tokony ampiasana le zavatra miforonona ho amin'ny zavatra hafa. Tsy tokony ho foana izy, tokony ho ampiasaina. Amen. Atokondrona maheno tsara tsika hoe natiran'Andriamanitra tsy manota mihitsy izy, efa ao anatinao izay natiora izay. Teo izy i Petera miombona amin'izay natiora izay. Jesosy tsy nanota mihitsy, zasy ianao tsy manota intsony. Teo izy Jesosy, aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Matoa miresaka perfection Jesosy, dia possible le perfection, ary izy mihitsy niainan'le izy dia nasehoan'le izy. Ary zay ny mahatsara an'le tongolombelona izy, satria raha tsy tongolombelona izy dia nanana excuse tsika zanak'olombelona hoe normal be raha mena fahatanterahana izy izy any Andriamanitra. Ianao ne pasteur nofo amandray eto ambony taminy lololanitra lavo dia makatsa makary mihinambary aza misy loka misy any. Tenenina daholo ty karazana obolana ty satria maninona resy lahatra hono fa tsy maintsy menjera vao mahomby. Teo izy le mpianatra pilote anankiray zay, pasteur eniko ny lesona fa tsy maintsy menjera vao mahay. Ka hianatra pilote vonona ve ianao hiaraka amiko anaty avion, hianatra tsika fa ho ariana ny menjera aiko tsara mitondra an'io avion io. Minao fa mana programma fa tamiko ianao, rehefa tena nandinika ary ise itokam-bavaka rehefa avy vavaka ho an'ise. Tena akaikinao tsy voatery menjera vao mahay hoe. Tena zany anisan'ny lesona diso ometsika ny zanaka indraindray. Io ianareo bisikleta, izy le akizy miomana fa tsy maintsy menjera vao mahay. Tsy haiko hoe lesona vieza.
Jesosy tsy nampanatra an'izany hoe ao amin'ny tokantrano tsy maintsy lavo vao mahay tsara ny mpivady. Tsisy an'izany reto tsisy an'izany. Tsy eo am-pianjerana ianao no mianatra, ao amin'ny Jesosy ianao no mianatra. Teo izy Jesosy azo atao miaina perfection. Teo izy ny mpianatra. Inona ny secret anao? Teo izy Jesosy Saint-Esprit. Teo izy mpianatra sambatra ianao. Teo izy Jesosy raisaran'ny Saint-Esprit. Teo izy mpianatra dia amin'ny fomba ahoana? Hitanareo ve? Ny Saint-Esprit nahatonga an'i Jesosy niaina perfection. Androany zay rehetra efa nandray an'i Jesosy eto amin'ity toerana ity, efa manana ny Saint-Esprit ianao io. Efa ao anatinao ny natiran'Andriamanitra. Ao aorian'ity fotoana ity, raisoam-pahatsorana ilay fanapahan-kevitra iaina izay natiran'Andriamanitra tokony hibahana sy tokony hitondranao. Izany Andriamanitra izany tsy kizitina. Fa raha izy kizitina, efa tsy nisy ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Hoe tena mbadinioany. Izay no mahatonga antsika tsy mahazo kizitina intsony. Mety ho azo n'ilay fena raha kizitina eo tamin'ny maraina, fa ilay manomboka eto amin'izay ilay resahana, tsy mahazo intsony. Tena kaikinao, tsy mahazo kizitina intsony. Tsy mahazo ratsy fanahy intsony. Tsy mahazo ratsy saina kely intsony. Tsy mahazo miteniteny foana. Tsy mahazo manao teny mandratra. Mitandrina tsara. Afaka iaina fahatanterahana. Amen. Satria fanamasina ilay secret. Manaiky tsika. Satria fanamasina ny secret, dia anisan'ny fiasan'ny fanamasina dia mitarika. Dikan'izay ny ahafahanao mianatra, iaina an'ilay fahatanterahana sy ilay zavatra tsara be dia be tafiditra ao amin'ny natiran'Andriamanitra, dia ny fianaranao ho tarihan'ny fanamasina. Ny fanamasina tsy hoe mitarika olona fotsiny tsotro izao hoe tonga dia hoe ohatry ny tarihan'ny fanamasina lasa azy izany. Ny fanamasina manampy ianao izy. Dia rehefa miteny ianao hoe Andriamanitra avela ho hiatrika rery, fa vitako io e. Toy Andriamanitra hoe ataony rery on'ilay izy. Andriamanitra tsy afaka hiteny hoe za te hiaraka aminao aza avely rery. Tsy manao izany Andriamanitra. Mpanjakana izy e. Eo amin'ny sezana izy mijery fotsiny. Mety misenta izy hoe andeha rery ianao. Malahelo raha andeha rery ianao, fa tsy afaka hanakana anao. Fa rehefa miteny ianao, Tompo, tsy vitako ty, mila anao azavela rery ampio tena Jesosy tsy hitako izay tenenina, inona ny tokony ataoko, dia miditra tsehatra Andriamanitra amin'izay. Izao asio fiadanana aloha ao anatinao. Dia izao tsarovy ilay teny nomeko anao. Reto misy teny tsy mbola niovy ireny hatramin'ny androany. Azavela ho badenin'ilay zavatra hitany masonao ianao, fa jereo sy ilay niteneniko anao, dia mitraka mitsangana vaovao indray. Fa amin'ity manaraka ity eto manohana anao sy manampy anao, tsy mamela anao rery zany, satria niantso ianao. Jesosy anie eo amin'ny fiainantsika. Ny toerana misy azy ao an-trano fotsiny tsy fantatra hoe aiza. Ao an-tranonareo resahako. Misy taona izy tazatazana eny am-baravarakely eny. Ao an-trano any izy satria maninona tsisy miresaka aminy ao an-trano. Tena kaikinao, satria tsisy miresaka aminy ao an-trano. Avy tena izay mihitsy izy. Ohatry ny azoko an-tsaina izany tompo dia mitazatazana kely eny am-baravarakely izany. Nefa ianao be problema be mila azy. Araroto ny fanatrehany sy ny fisiny. Azavela isy fotoana ka tsy tafaresaka aminy ianao. Ataovy tonga saina ny ao anatinao fa tena eoana izy na tsy hita maso azy. Miresaha amin'ny fony Tompo, journée vaovao indray ny atrehantsika miaraka ato an-trano.
amin'izay rehetra ho atao ivoahana ny trano miaraka aminay indray ianao hivoaka ny trano, amin'izay rehetra efa ny ampianarana ny ampiasana any ianao, sady mahafinaritra amin'ny tompo sady any ianao no eto ianao. Alleloia. Fa tsy hoe hivavaka ao ny zanakao ianao dia hoe Andriamanitra momba an'ireto zanaka ireto dia miaraka aminy ianao dia miaritra kely izany fa tsy miaraka amiko ianao fa miaraka amin'ny zareo. Sady miaraka amin'ny zareo izy no miaraka aminao. Noho izany miresaha amin'ny fanamasina, mangatà amin'ny fanampiany, miankina amin'ny mivavaka ianao. Fa rehefa mivavaka ianao ho tarihany, ary rehefa ho tarihany ianao dia hiaina an'ilay natiora efa ao. Rehefa loatra ny henonao mihitsy ny hoe miakatra ny hafanana, henonao izy ny hoe avy any amin'ny lohalika any dia henona. Henonao mihitsy hoe tena vava tsy mamaly amin'izany vava, totontotro ny vokona an'izany, nanana dia masonao hita hoe manomboka mananona ilay pression. Dia amin'ny dessin animé rehefa manomboka misy efa misy rivotra manomboka mbola tsy mivoaka ny vavanao eo mihitsy ianao Jesosy aza vela hiteniteny foana eto dia tonga dia ampidiny fanamasina les tensions. Dia raha tokony ho lioana amin'ny trerina be ny ao an-trano tonga dia lasa voromailala kely ohatran. Dia rehefa tonga ilay olona milady aminao, ary ianao tsy mamaly mihitsy fa tsy hoe fotsiny tsy avelan'ny tompo mamaly tena akaikinao mbola mila sitranina daholo izany hoe tsy hoe mody mangina fa tena mangina ao anatin'ny fo e. Alleloia. Dia tadio fa masonao miteny mety tena hoe tsy mamaly mihitsy, miteny be mihitsy ny masonao io. Dia mba dia izy koa tsy afenina amin'ny solomaso, maika mandrangitra le alleloia. Raha tsy hoe tena tsy maintsy hoe ka tsy zakako mihitsy le hazavana ato amin'ity chambre ity. Ohatran'ny hoe tao nanatrika an'ilay izy miana fahatsorana fotsiny. Avelao Andriamanitra hitarika anao fa ianao ny afaka hiaina ohatran'ny toetran'Andriamanitra tsara fanahy hatrany. Izay rehetra mitranga dia tsy ahitana faharatsiana mihitsy eny amin'ny zavatra teneninao, amin'ny zavatra fijerinao. Ny olona izao no tena ny Saolo ety ireny tena olona tena mpanapotika fiangonana fa Jesosy nahita mpanangana ireny, miditra comité centre ireny rehefa miova fo. Izay fijerin' Jesosy tiako mba hananantsika miaraka, mahita fahatsarana miafina ao anatina olona heverina fa ratsy. Mety tomboka aminao, ianao ilay olona ratsy tokony ahitanao fahatsarana avy ao anatinao, fa za misaintsaina olona ndre tena ratsy ene izy iny fa dia misy fahatsarana zany ao. Ianao aloha za misaintsaina olona eo, ohatran'ny efa hitako sady mantsy masonao efa ohatran'ny misaintsaina hoe ihanina zany any ananiny izy zao ratsy izy iny fa misy fahatsarana hony ao. Ianao aloha ilay resahany eto. Alleloia. Aoka ho tsara ny any anatinao, tena akaikinao ataovy tsara ny ao anatinao ataovy tsara be ny fonao amen. Loha hevitra androany dia nampitondrina lohateny hoe fahatsoram-po hiainana ao anaty communion manova natiora. Rehefa misy zavatra sain'Andriamanitra ataonao dia atao fotsiny. Valin'iny aza eritreretina akory avelao Andriamanitra andamina fotsiny. Fa Andriamanitra mahalala izay tokony atao satria hitany fa hiaina fahatsoram-po ianao. Anankiroa no hitako ahafahana mianatra ilay fahatsoram-po miaraka amin'ny zazakely dia eo am-pisakafoanana. Eo no tena miseho fahatsoran'ny olona, lany daholo ny loka iny tena zay zany iny olona iny. Eo am-pisakafoanana sy miaraka amin'ny zazakely. Averiko indray ho an'izay mitaiza kely sy manana zafikely araroty ireny fotoana ireny amerenana n'ilay toe-jaza any anatinao. Fa tonga avy any ilay zafikelynao vola PTP ho anao ty tena inoy wow misaotra Jesosy ary tena 20 000 ariary daholo izy zany mba ohatr' izany fa tsy reto zaza reto koa moa sara zay teko veny
aza mora kizitina iainy fotsiny mianam-pinoana fotsiny nefa tsy ampozinao ny zavatra ataon'Andriamanitra azo efa manomboka miaina zany. Alleluia. Manasa antsika mpitiavana hitsangana dia antsika hanome fisaorana sy fankasitrahana n'Andriamanitra ny amin'ny teny androany. Tian'Andriamanitra tsika hiaina fahatsoram-po sy fahatsoram-piainana, tsy manasaro-javatra, tsy manasaro-dresaka, tsy manasarotra sera. Reny olona mpiady varotra reny miomana fa hoe divam-barotra foana ny zavatra ataonao. Rehefa ilay misy olona mividy zavatra ka ohatra ianao zany ilay mpividy, ohatra hoe tonga ianao hividy mofo gasy 5 dia miteny ilay olona hoe tsy aloha ampiana menakely vidio. Rehefa ho avy ny fotoana hivarotra fiara ianao anankiray dia hiteny ianao hoe tsy aloha ampiana anankiray hafa dia ho vidiana, satria nitoetranao mihitsiny ny tia manao soa sy tia manao. Tandreo manao calcul indray vidiko mofo gasy iray amin'izay misy fiara anankiroa dia izay ilay calcul izay mantsy tia ny tompo izay. Tena ody isony Jesosy ny bekajy rehetra hoe mody pehaka avy ato dia mivoaka avy ato dia dongo tapany dia maninona herany maninona moa. Ataovy ampitiavana fotsiny ilay izy, ditanao fahitahanao Andriamanitra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay. Fiainana ny fiainanao. Ifonanay satria misy fotoana izay tena tsy miaina amin'ny fahatsoram-po. Ary manasarotra ny fiarahanay aminao zany. Izahay ny manasarotra ny fiarahanay aminao satria tsy manaiky izay hiaina fahatsoram-po. Zany no iverenanay androany sady mamarana ny volana ny tonga eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra fa tsy mitsahatra ny manaitra ianao satria tianao izay hiova tahaka ny zaza, tsotra tahaka ny zaza. Misaotra betsaka fa nomenao ny teny androany fa natao hiombony izay amin'ny fombanao, amin'ny natiranao. Misaotra fa efa atao anatinay ny natiranao. Misaotra betsaka fa efa ao ilay izy miandry avoaka. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany. Ao ny nanao sakrifisy avy lavitra, ao ny namono fotoana satria nangetahetanao ary nanajanao teto amin'ny fanatrehanao. Raha iray latabatra izay Jesosy, indrindra iray latabatra aminao. Raha hihinana sy hisotro izay nomaninao anay, mba ho tonga dingana ahafahanay mahatsapa Tompo, etaeta sy vesatra amin'ny fandraisan-dahatra ny anaty, te hiaina n'ilay fahatsoram-piainana. Ho tanteraka izany amin'ny alalan'ny fidiran'ny fiainanao satria hihinana ny nofinao izay sy hisotro ny ranao. Verena izao vavaka izao Jesosy eo, te hiaina feno fahatsoram-piainana. Ampianaro ahy tario amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy, rehefa niaraka tamin'ireo izay niara-ninana sy niara-sakafo taminy, nandray mofo izy. Izay amin'izay ilay ampatsorana nandraisana ilay izy, zavela kisikeskily mofo iny ara-videra teny nalakely tao amin'ny anana mofo anana jaska mihitsy. Tena akaikinao tsotra ohatry ny zaza hoe. Taloha fa tsy amin'izao ngamba, amin'izao mety misy ihany. Taloha rehefa manosinosika briky ianao dia taxi brosy ny ao an-tsainao. Tamin'ilay ny lalao zany. Dia rehefa dakanao ilay taxi brosy dia mararo ny tongotrao. Fa tiako tongavana le toe-pahatsorana iny ohatran'iny. Ohatran'izay ilay milalao izay ilay izy. Mety briky ny ahitan'ny olona azy fa ianao sy ny fifalianao mahita taxi brosy manao Tananarivo Fianarantsoa. Tananarivo Fianarantsoa. Eo dia faly ianao. Amin'izao zao tsy maintsy misy application taxibrous.com zay vao faly ny ankizy. Za mino fa hiverina pahatsorana koa hatramin'ny zaza. Tsy miandry zavatra ngeza be vao hifaly, fa afaka hitsiky sy hilalao amin'ny fomba faran'izay tsotra. Raisin'i Jesosy ny mofo dia izao no teneniny.
raisano azy izy fa tia ny nofoko izy izay mivakiana ho anareo. Rehefa avy nyteny an'izay Jesosy dia fataro fa ny nofon' Jesosy iny tananao eny. Toy izao tompo ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Misaora azy. Nandray kapoaka nisy ranom-boaloboka ny tompo izao no ambarany ity ozy izy ny rako raha mifanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo famelan-keloka. Izao no atao fahatserovana. Mintsika fa rehefa nivakina ny vatany, ny tenany sy ny nofony dia fanasitranana ho antsika. Ary ny rahan'i Jesosy kosa famelan-keloka antsika. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa voavela ny heloko. Mahita fa hitsangana vaovao ianao miaraka amin'ny tompo aorianany androany. Hiaina ny fiainany aseho amin'ny fahatsoram-po sy fahatsoram-piainana. Misaora azy. Ao afontananao dia asio fisaorana amin'Andriamanitra. Misaotranao fotsiny izay Jesosy androany. Mankasitraka satria midiny ianao manangana anay. Mandany fotoana ianao mitaiza anay. Manomana anay ho amin'ny farany ianao, manomana anay ho amin'ny mandrakizay. Misaotrany amin'ity fotoana marain'ity satria dia teto mifanatrehanao izay no nisitraka famelombelomana, fahavokisana, fahatsarana, fahafampo, fantsiana, fifaliana. Tsarovo izay tena hisitraka sy hiaina ny fahafenoan'ny fiainanao izay atao anatinay amin'ny alalan'ny tena sy ny nofo izay nomenao mba hohanina sy hosotroana. Anao ny dera sy ny laza ary ny haja ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay rehetra faly ankizy tiaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Raha isika mpanompon'Andriamanitra hanao ny vaovao aza mbola miala raha tsy hoe maika be ianao fa mbola hisy vavaka dia mbola marina amin'ny fiterahantsika. Pasteur. Merci pasteur. Alléluia. Faly miara-bantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Misy faly ve eto androany? Misy tsotra ve eto androany? Alléluia. Ao anatin'ilay fahatsorana rehefa manome an'ilay fanatitra ianao dia aza atao hoe ity ve dia mendrika an'i Jesosy hatra kely be ity? Na koa io mety hoe sao dia be loatra indray ity. Fa ataovy amin'ny fo hoe meo amin'ny fitiavana, amin'ny fahatsoram-po izay ho an'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra mila izay avy any aminao, tena marina ianao no mila izay avy an'Andriamanitra. Dia takizao indray ny fandaharam-potoana eto amin'ny asa fanompoana. Saorana ny tompo aloha izany fa hisy ny croisade izay ho tanterahana any Antsiron'ny Mandidy. Ataontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Iza no ndeha hampahatsorana ho an'ny Antsiron'ny Mandidy. Sady ny any mbola tsara ny lalana. Ie, ny any mbola tsara na avy ohatry n'inona raha ny orana tsara foana ny lalana any. Ndao entintsika mambavaka izay hoe tena tompo tena mba surtout le fanahin'olona vonjena any. Misy olona mba tokony ho tsotra koa any izao. Fa tsy hoe rehefa ho any ianao dia ahita omby be da be ny eo andohanao. Mba tsotra fanahin'olona no vonjena fa tsy fanahin'omby. Dia makantsika ho lazainy eto ihany ny fandaharana ny antsipriany ny amin'izay croisade izay ho tanterahantsika Antsiron'ny Mandidy izay. Manarak'izay moa ny fotoana ny rahariva, ny rapitso miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay manana fotoam-bavaka, vondrom-bavaka eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia manatona mpanompon'Andriamanitra ianao dia mijery izay fotoana rehetrarehetra misy fotoana ho an'ny rahariva sy ny rapitso, maraina sy ny rapitso hariva. Voninahitry ny tompo. Ny sekoly tsy miova isan'andro ho an'izay vaovao tonga eto androany dia ampatsahivina misy ny sekoly izay tanterahana eto amin'ny asa fanompoana
izay tanterahana eny amin'ny super u Analakely 2e étage manomboka ny fitoraka hatramin'ny 7 ora sasany. Dia ampatsahivina foana, mety taraiky ianao, mety amin'ny 7 ora sy fefany ianao vao tonga noho ny amin'ny antony a, izany hoe mila mifomaraina aloha ianao ny dikany. Fa rehefa tena tsy maintsy izay dia tsy maninona fa tongava foana, fa misy teny ho anao, na mety hoe tsy maintsy handeha aloha ianao satria tsy maintsy handeha hiasa, tsy maninona fa tongava foana. Mety hoe 2 minitra ianao eo a, vao mpanompon'Andriamanitra ery amin'ny lohana fotsiny mitsikitsiky kely ohatr'izao dia efa ampy iny 2 minitra dia afaka mandeha ianao. Fa ny tena marina misy fanatrehan'Andriamanitra dia misy teny anankiray izay fotsiny no tiany hiatsipalitra omeny anao dia rehefa tsy maintsy mandeha miasa ianao dia tongava. Amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sy sasany fotoana ny latsinainy manokana ny sekoly mpamahana olana. Ny olona tonga ohatrany be tabe tsy manana olana intsony raha ny fahitako azy, fa te ho ao fotsiny izy satria te hahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ilay teny fiainana izay zaraina isan'andro isan'andro. Dia tahaka izany ihany koa ny talata sekoly mpanasitranana, tsy dia hoe olona mandringa daholo ny tonga ao na mitangolongoloka daholo, na olona tena manao sertety be marary ny lohany, tsy ohatr'izany. Fa raha marary ianao dia vao may mety aminao ilay fotoana, fa raha tsy marary ianao dia mety aminao foana koa ilay fotoana, satria mila sitranina isika. Fa ny fiainana mandalo hoe be rivotra be vovoka be zavatra be tabe dia tsy maintsy mandalo an'izay nefa ianao, fa tsy hoe za tonga dia ato an-trano dia tsisy rivotra tsisy inona. Fa indraindray mety tratran'ireny rivotra maloto ireny ianao dia mila sitranina ny fiainanao manontolo dia tongava talata. Alarobia sekoly sekoly mpanamina toetra sy tokantrano tongava manokana. Amin'ireny fotoana ireny isaky ny alatsinainy talata alarobia. Ny alakamisy dia ny fifadikanana ao amin'ny Shalom Matanimena manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora eo eo. Fotoana miavaka izay ifantohantsika tanteraka, iarahantsika amin'Andriamanitra, manombo ny nofintsika mba ahafahan'ny fanahintsika ho akarin'Andriamanitra any amin'izay dingana tiany hitondranantsika. Zoma mazava ho azy eny amin'ny tranom-pokon'olona Analakely zoma fanontronana manomboka amin'ny 4 ora dia eto ny fotoanantsika 7 ora sasany. Saotra ny tompontsika amin'izao toeran'izao dia azadiny koa mihaino ny FM 90.8 sy mijery amin'ny HVKL Events mandeha direct amin'ny fotoanantsika rehetrarehetra ho an'izay tena tsy afaka ny tompo mahalala. Dia misy ihany koa ny YouTube HVKL Émission. Ndao tsika hitsangana ary izay tsotra rehetrarehetra tonga dia manaiky mitsangana daholo. Aleloia, fahatsoram-po. Ndao hoentintsika eo anatrian'Andriamanitra ny fanatitra injiro aty anoloana ny tananao dia akipio ny masonao mankatoa anaty fahatsorana. Ndao hoentina amin'ny tompo izay nitanterahantsika teo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay. Mankasitraka tompo, tsy takatry ny sainay izay ataonao, ary tsy takatry ny sainay izay asainao ataonay, fa dia manaiky izay ny amin'ny fitondranao Andriamanitra. Androany manokana dia manatanteraka izay ny fanatitra fahafolon-karena sakrifisy izay rehetra tany am-ponay Andriamanitra atolotra ianao. Ny tena marina izay manontolo momba anay rehetra tompo dia anjakao tanteraka ho an'ny tsirairay izay tonga eto, sy ho an'izay manaraka ny direkta, sy ho an'izay mamerina an'izao fandaran'izao Andriamanitra. Mino izay fa eo foana ianao présent eo amin'ny fiainanay. Dia tahio ny tsirairay avy, tahio ny tsirairay avy tompo, mila anao ny tsirairay avy. Aoka tena ho tafatoetra ao anatinay ny fahatokinanao tanteraka amin'ny lafiny rehetra. Dia mino izay fa afaky ny ampahita fahazavana indray ianao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandao tsika hitehaka mafy voninahitry ny tompo. Aleloia. Jereo tsara fa miara-miasa amin'izay toe-panahy fahatsorana toe-jazy izay le ndresako teo mety efatra ny fanasitranana. Izy nefa nilalao mifanenjika dia izy ny anaran'ilay mpanenjika boka. Dia inona mitranga rehefa kitian'ilay boka ilay enjehana mifindra ilay abokany manintsika tambola kely mino an'izany cross be mety dia mino hoe lasany iny dia ianao ilay nikasika sitrana fa ilay voakasika indray ny lasa boka mifanenjika amin'ny rehetra. Hitandreo ve ilay toe-jaza ve? Ohatr'izany ilay tian'Andriamanitra iarahana amintsika androany. Mety tsy voatery izy fametra-tanana, mety teny,
mety ny tananao ihany mametraka amin'ilay izy fa le fahatsorana ohatr'izay mihitsy ny hoe hozidy Jesosy hoe zao famantaran'izao narak'izay mihino ametra tanana marary izy dia ho sitrany re zay fotsiny izy tsy ny teny ametra tanana marary izy dia izy ohatry ny elektrika be mitranga izy onde ohatry ny miala ary izy ametra tanana marary izy dia sitrany re avo fontananao tena Andriamanitra tompo mila anao mila ny fanasitranana avy aminao mila ny fanatrianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantoka amin'i Jesosy tsika satria eto izy. Ao hipanjina azy tsika, na tena azy tsika. Halleluja.
marariny ny tananao anankiray dia ataontsika hivavaka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny fahafinoana ianao, Andriamanitra ny fahatsarana ianao, Andriamanitra ny impossible enkeo ianao ary Andriamanitra ny fahagagana. Rehetra izay amin'ny etaeta sy fahaterena amin'ny faniriana satria ilanao izay. Ilanao izay be dia be ny zavatra mifamoafao, tena be dia be. Sofa eo ianao ary tena manana izay manana anao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy ireo ny zavatra mitranga anaty Baiboly, izay rehetra tonga nanantona an'Andriamanitra. Nisy fotoana rehefa nafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely ndray alina voaka ny Egypta, teo izy mpanao salama hoe ary tsy nisy nangozozo na dia ray aza. Tonga avy any ilay jeneraly Siriana taraina tamin'ny Elisa, nasian'Andriamanitra ny roboky impito, voaka avy tao, sitrana ny abokana. Raha hitantara ny zavatra rehetra izay niainan'i Jesosy nampiainan'ny olona, taony boka tonga teo aminy teo, raha mety ianao dia madiova, mba diovy azafady, teo izy Jesosy madiovy ianao, to dia nadio. Boka folo lahy tonga avy any, Jesosy zanak' Davida ô, mamindraha fo aminay e, teo izy Jesosy dana amin'izao any am-pisorona fefa vita e, teny an-dalana, sitrana teny an-dalana. Nisy le rahalahy nentin'le namany anankiefatra, fenotsentsina ny centre dia nivakiana mihitsy ny tafo, nangarika mihitsy ny kiomity. Ny tafo napetraka nongotany zalahy, fa nampidinina satria misy etaeta sy fisisiana ho eo amin'i Jesosy. Rehefa tonga teo izy Jesosy, voavelany elokao izy, tsangana, beton fandrina, alleluia, mody. Ale mody zany tiako tena. Lana mody, sitrana. Zanak' Jaira, vao maty teo ilay zaza, velomin'i Jesosy. Zanak'alahy le mpitondra tena tao anaina indray, tena an-dalam-pandevena nikitikitian'i Jesosy ndray vatapaty, natsangany tao indray ilay zaza. Lazarosy indray efa nalevina efarina tao efa 4 jours tao am-pasana, nantsony Jesosy navoakany tao. Mampatsiaro anao amin'ny titolakandro ity fa tsy misy zavatra impossible zany, ka heverinao fa tsy ho vitan'i Jesosy. Raisao pahatsorana ny fahafahan'Andriamanitra afaka hiasa eo amin'ny fiainanao. Mety hiteny ianao hoe pasteur, efa mataona niely ity zavatra ity, ohatra efa entiko foana isaky ny sabotsy. Androany maraina avaozy ny ao anatinao amin'ny pahatsorana fa afaka handray anao izay tokony ho anao zao maraina zao. Ataovy eo faritra marary ny tananao akavanana, main droite ataovy eo faritra marary. Raha ohatra ka fola izy na traumatisme ataovy any amin'ny loha, sainy misy zavatra ohatran'ny be dia be mifamaofao, ataontsika hivavaka dia ino fa Andriamanitra ny Andriamanitra tsara. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, rehetra izay manatanteraka amin'ny fomba tsotra ny zavatra sainao atao, ho ianao hoe zao famantaran'izao anaraka izay mino, ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Rehetra izay mino avokoa ary tanan'olona mino ireny mipetraka ireny satria avy nandray tenim-pinoana avy aminao izay. Misaotra fa tsy avy amin'ny fahaizana mivavaka ny kasika sy ny fanasitranana, tsy hoe misy ositra fanasitranana mahery vaika be eto, fa nikapohany ianao 2 arivo taona lasa, niraisinao ny fana ny tainanay mba ho sitran'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ao koa tanteraka eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba tsotra. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'io zavatra mampanaintainanao io. Sitrana amin'io ratra io. Sitrana amin'io ratra ny lasa, ratra tany aloha io. Sitrana amin'io zavatra nampitomany anao mataonana io. Sitrana amin'izay fanaintaina mety eo amin'ny nofinao, fanahinao vatanao izay ametrahanao tanana, mety tsy ho tapitra voatomboka daholo, fa aoka ho voarainao amin'ny amenina izany. Afa amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fahagagana tokony anao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, amakivaky volana vaovao indray izay. 1 mois de mars. Jesosy tahiny tsiraray avy. Zavelisy anapatsapana miala eto rehefa avy eo hoe maimaina kely na mavesatra. Fa raha marana n'ity volana ity izay androany, tianay mba ho amin'ny fahafenoana sy voninahitra miaraka aminao. Raha hanomboka soma tsara amin'ny sasakalina raha alina hiditra mois de mars dia miaraka aminao. Tsarovy ny tokantrano rehetra izay tonga eto,
hitsangana vaovao, ho sitrana, hisokatra ny lalana, hiaina fahafenoana, ho lavitry ny fampitena sy ny fisarahana, ho lavitry ny asan'ny devoly sy ny firongony amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatsiaro-bavaka izay ny fianarana ankizy na ny eto an-toerana na izay nomeny opportunité hianatra any ampitan-dranomasina, tsarovy ireny zanaka ireny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Taio ihany koa Tompo ny asa aman-draharaha tsiraray avy. Tsy mora Jesosy satria mbola ety amin'izao tontolo izao zay, fa inona iam-pahatsorana fa manokatra lalam-pahatsorana ianao hatateraka ny anjara fitahiana ho an'izy rehetra tonga eto amin'ny fanatrehana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Atsangano ireto Tompo izay rehetra manana olana ra-pifandraisana ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny ankonana, ao amin'ny fianakaviana. Tsarovy izay rehetra ikarakara taratasy amin'ny mois de mars ity, na ny amin'ny tribunal, na ny amin'ny domaine, na ny amin'ny avocat, na ny amin'ny notera, na avy anaiza na aiza amin'ny anaran'i Jesosy. Tantsika anao vavaka anankiray ho ana olona tsy eto izy, fa any quelque part any fa tianao mba ho tsaron'Andriamanitra izy. Atsangano ny tananao dia anao izay vavaka izay. Tsisy mitovy ity vavaka ity zany mety any am-ponja ilay olona, mety any amin'ny hôpitaly, mety any an-trano, mety any amin'ny province, mety tsy hita, mety any amin'ny bara, tsy haiko, fa ataontsika hivavaka mahatoky Andriamanitra. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoana eto anatrehanao misy olona ao an-tsainy sy ao am-pony ny zanakao, mba handray kasika sy fanasitrana izy any amin'izay misy azy, famonjena, fananganana indray, ny fahatsaranao sy ny famondraponao. Ho an'izay ny amponja mangataka ny famondraponao izay mba ho tafavoaka izy. Ho an'izay ny hôpitaly kosa dia mangataka izay mba hiditra ianao anasirana sy hanafaka. Izay mety any amin'ny toeram-panangejana sy toeram-panandevozana toy ny bara, mpivarotena, boîte de nuit dia ianao any hamangy sy hanafaka anasitrana. Ho an'izay mety any amin'ny province na mety hoe tsy hita koa ilay olona, mba ho hitizika ho tafaverina ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehetra tsy voatomboka Tompo, renao eny ambavan'ny zanakao tsiraray avy dia misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao tanao dia sy fisaorana mamy be, sy fisaorana sy fankasitrahana. Ny vavaka tsika nanao izay tokony natao an'Andriamanitra ny ambiny sy ny fahamalina. Misaotra ray eo sakafo vavanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa Andriamanitra mahatoky ianao, ampianarinao izay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny androany, miaino vavaka ianao ary hamaly vavaka anay. Mankasitraka ray eo, misaotra ny amin'ity fotoana ity, miambonahitra mandrakizay ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velonamasa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao sitsika fidiarana kely anankiroa dia zay. Jesosy no alfa sy omega. Amen. Izy no fiandohantsika ary izy no fiafarantsika. Amen. Aokantsika hanatena azy, aokantsika hiandrandra azy. Halleluja.
Alléluia, ndoira kura kamafe. Wan Jesus Fiderana wana seririan. Isrir mitch ke utiran. Amen. Asli tanan sike want to fight. Nella reta, fiderana tsimis fete medicas. Yagu fanareta tulurias. So hallelujah, hallelujah, sini wasana me, yawazi fidera no kupatana ne, madime kafina kabana ne, ira na, nejemani cha, asa vifabrita, asa natuma fufiona wanti sosia.
alelo mafy tsara ho any Jesosy moe. Sotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanatrehanao ny fatateran'ny fivoriana izay afaka niara-ny vavaka teto. Sotrany amin'ny fitarianao dia afaka nitondra ny fiankofany izay nitondra ny fiderahanay ny tany anatin'ny fonay niteny taminay ianao androany satria niresaka taminao izay sotra betsaka ankasitrahanay anomezanay voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raha sitrapon'i Jesosy noho ny amina reporter vol mahatonga ny ray aman-drentsika tsy tonga teto. Fa raha sitrapon'i Jesosy zao 11h30 zao ny départ an'zareo Majunga mba ho todisy hoe eto Antananarivo afaka hiatriky indray ny fanompoana amin'ny semaine ambony. Raha sitrapon'i Jesosy zany dia efa pasteur Otony faneto amin'ny semaine ambony iny. Fa hivavaka isika mba hitain'Andriamanitra ny dian'zareo ho todisy hoe eto izy ho voninahitran'Andriamanitra. Tsaka ny tananao ataonao vavaka isika ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay ho amin'ny mpanomponao sy ny délégation izay prévu miala any Majunga zao. Ianao hitantana sy hitondra ary andamina sy hitarika mba tsy hisy intsony ny imprévu ho todisy tafody eto Antananarivo ny mpianakavy afaka hiatrika indray ny fanompoana sy ny fiazakazahana amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Resotsotra izay tononona marina eo fiainanao. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanan'i Jesosy aminao amin'izay rehetra mahakasika anao mandehana ho marina aminao ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao ombanao mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Asiteka mafy tsara ho an'i Jesosy. Zarao ampitiavana sy ampifaliana arany ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra